Diambangy tantara no soatan'ny sederana antenaina Raviarinala. Ho velomin'ny Saoly miaraka ny Lika, Christophe Rabiarimanana, Slo José ary Mofy. Mandringa la teknika Mamy Arbon. atoko fa tsy hanome tsiny angamby ianao raha tsy nanaiky nijanona taty aminao amaly alina iny. Karazana fampitandremanao aso zava-miseho zao. Tsy hitako tsony izay olazaina ry diary a. Fa ahoana aloha ny fisehony? Zao ary ka ianao tsara? Ianaonao a? Vao lasa nivoaka kely teo ianao dia efa narahako. Nefa tsy tratrako tsony. Angamby efa lasa lavitra be. Somary nandeha mafimafy ihany tokoa aloha e. Nefa na izany aza ve dia tsy ho tratrako mihitsy. Dia toy izy ny fanazavanao? Ka rehefa tsy natratra anao dia niverina ka inona moa? Dia taiza ianao no miverina? Hitanao teo amin'ilay tranojiro avarat'ilay fiangonana io. Zany ve? Iny e. Tena teo mihitsy a. Teo ale nisy nikasany anindro nantsy. Teo aho no niverina ka rehefa niverina anao dia zao hitanao zao. Io faty io no mipetraka soamantsara teo am-pandrinako. Ry lanitro, mahatsiravina ka marina e. Ketraka hatramin'izao mbola fanalanina tanteraka. Ary sao dia mba tsy nidinao kosa ny trano e. Nitiako tokoa rehefa niverina avy any dia tsy nisy nipika ny hidi-baravarana rehetra fa tahaka ny alako tety any. Zaza ry volalana nisy nanaraka koa teny an-dalana. Maninona tsara? Zano nisy nanaraka teny an-dalana. Fa olona koa ary zany re somba mpamon'olona Enonao ngefa tantaraiko anao ny nahazo ahy. Izay nitantaraiko izay nanjoa teny an-dalana. Tena misangisangy amin'ny fahafatesana mihitsy angelo zandry diary. Saingy tsy maty ny aloha e. Tena tsisy fantatra tokoa ve ny amin'ilay fiaranandalo ka nakankely anao io zany? Tsy misy zavatra fantatro. Raha ny tena marina ange zany dia io fiara io ny tena fositra. Nefa indray araka ny fandinihako azy nanavitra ary fiara ioko. Satria raha tsy nisy an'io dia efa maty takizay. Ka nahoana ary ianao no nifatorana no nitafiditra tao e. Izay koa aloha mbola mahagagatra amin'izao. Dia nandritra izany fotoana rehetra izany tokoa moa zany no nitoeran'ity razana efa hatsaritra ato an-trano. Mazava ho azy. Ianao izay natahorana indray ity ohatran'ny tao hoe tsy naninona fa faty hafa no nitranga. Izay nge ny antony nanambarako anao fa hoe fampitandremana ho aho azy ao zavatra izao. Eny mbola maika hiasa ihany koa fa andraso iray aloha batainao anaty fiara ity faty ity dia arinany amin'ilay toerana efa fandehanantsika. Mandroso. Za ihany ka. Ny maître Ravelojona. Manahoana ianao? Salama tsara. Mandroso aloha dia mipetrapetra. Tena niaranao mihitsy io zao ka. Raha tsy diso kely fisangambana no tsy vitantsika mikasika ilay dosienao reny. Marina dia marina tokoa zany ka. Nefa tsy misy ahina intsony amin'izany fa efa tsy nisy ny arakaraka teny amin'ny fizarana ka. Tsara kosa zany. Sady ianao raha teo efa hita hoe avoka havanana amina raharaha toy ireny.
Efa asa nge izy ty Andriamatoa Rivolala. Marina zany tompoko. Fa zao ny tena mahamaika aho dia ty. Hoe ahoana? Misy raha hafa indray ho aho eto anatrehako eto, ary tena ilana maika ny fanampianao azy ty. Fa raha mikasika n'inona izay Andriamatoa Rivolala? Raha ny tena marina dia sarotra tokoa ny manazava azy. Entin'ny teninao? Tena ho lava ihany koa ny resaka. Fa zao ahoana ho ianao? Zany hoe tovavy misakaiza tamiko efa ila izy ty. Sarotra aloha ny manafina fa manan-karembe izy io Ary raha ny tena marina dia ny ray aman-dreniny tena mpanefoefo. Maty ary ray aman-dreniny. Dia mazava ho azy fa nandova ny zanany. Taty aoriana nefa dia maty ihany koa io zanany vavy io. Zany hoe ilay tovavy niaraka tamiko izany, ka io no mampieritreritra ifatriny ela re. Ny amin'ireo aren'ireo zany? Ka ho very anjavony fotsiny anke izany volabe izany. Fa hono ho azoko fantarina ve ny nahafaty io tovavy io? Aleo angamba amin'ny fotoana manaraka milaza any aminao fa mbola tantara lavabe ny amin'izany. Eny ary, fa ny fanontaniako farany dia hoe mpivady ara-dalàna ve nareo? Na efa nahapetraka didy miafy ny tovavy io? Sa ahoana? Ny azoko hamezana azy dia hoe fahafatesana tampoka no nahafaty azy. Tsy nisy ninonina vitany amin'izany. Eo zao no tena mahasarotro ty raharaha ty. Tsoriko aminao any fa tsy misy mahafantatra ny fisindreo aren'ireo ny avany fofombadiko fahiny io, afa-tsy za rery ihany. Ka hoy aho aminao hoe ataotsika izay mety dia omeko aminao ny ampahatelon'ny fananana raha vita soamatsara. Tena sarotra io Andriamatoa Rivolala. Sy mizara mitovy zany sika ianao hoe atsasany dia atsasany ianao. Raha izay indray dia andraso fa ho jereko izay azo atao amin'izany ary. Izay zany miala tsy mitetivety aloha. Tsy misy tinika. Allo? Indry ihany. Fa ahoana? Tonga dia apetrao aminay fotsiny izay tokony apetrako ao tsy maninona ka. Andraso aloha. Zao ry diary tandremo fotsiny sao arivany Diary? Eny ary. Ny zanako ny antso teo. Fa diary angano anaran'ny zanakao? Vavitokana ihany mba zanako. Ve? Fa aiza marina moa nareo no mipetraka ary ngara velo? Ve eny Andorany fotsy eny ao amin'ny Vila Entso. Vila Entso? Dadan'ny diary ty raha izany. Dia taiza moa ny resantsika farany teo Andriamatoa Rivolala? Allo? Manahoana ianao? Diary ihany ty ka. Maninona? Eny tsy dia izany loatra fa zao mila miona aminao fa misy zavatra resako aminao izay. Tsara raha miona mivantana sika ka tsy mety ho azy zany. Ahoana? Zao ankehitriny izao ihany ka. Tsy hoe maika akory fa tsara mihitsy raha izao ka. Zao ihany manana fotoana malalaka. Eo amin'ilay toerana mifankahitantsika sy ianao iny. Eo ny fotoana. Veloma vetivety ary. Velontsika indray angena izany. Fa inona izao mahamiramira ny lahy izao
ka tsy voatery hoe rehefa misy zavatra mahafaly foana ange ko vao miramirana ry mademoiselle le. Fa inona indray? Betsaka ka. Ohatra zao hoe rehefa andeha hiresaka aminao dia tokony ho miramirana. Lelako. Fa ahoana? Ka zaza zao andeko. Le ty. Maninona indray? Ohatrany tsy paritra tamin'ny sofoka ihany aloha le antsonao teo e. Angamba andeha hamonjy an'le rindray ianao sa tsy zany? Fa hamonjy an'isandray ozy izy elaka. Fa ny tsy azoko dia le ry izy. Le ry sa le ry? Tiana evity fa misy le ry firy zao fantatrela. Za indray ry mademoiselle laza-pesonao io vao miainga fotsiny io dia efa koboko. Mbo marina e. Ay dia efa lasa pitsikily koa sika amin'izao fotoana izao Mahita fa tsy mitsitrilo ireo mademoiselle. Fa mety ve ho raha ohatra ka mba misoratra anaranao amin'le 3e liste Inona tsara? Zany e, mba mahafeno fepetra rehetra amin'izany koa ange mibandy. Tonatona. Afaka mba manao metimety. Miala ty combinaison ty dia manao an'le kaskety mainty be reny dia efa milay e. So ahoana? Anaso andeha hiomana fa tsy ho lanina ny vazivazy tiana evity ka. Diary ny tadiavanao gaga tokoa mantsy raha naraha ny antsonao ankeo iny. Tsy izany fa zao ry faniry ahoana? Toko tokoa angamba ry diary fa toy an'le resaka ny fanaovantsika asianao farany iny zany. Fa ahoana? Resaka fa ny tiako atao aminao ny fanipaka amin'izany azy. Tsy azoko. Ianao ry faniry ny tena tsy azoko Fa ahoana e? Fa nanao inona tany aminay moa ianao tamin'ny talata hariva? Marina aloha izany sa tsy io fa tsy mahateny. Nolazain'ny dada tamiko mantsy fa tonga tany hono ianao. Nanao inona tany ianao nitady Diary Fa ahoana mihitsy ho fa misy inona Eny e, nitady anao tany tokoa ary diary ka ahoana? Nitady asa nila vaniny tamin'ny dada. Andraso kely kosa aloha tsy nila vaniny tamin'ny rainao zany kosa aloha e. Aoka zava-tsara ny resaka. Faniry ahoana? Fantatra tsara nge ianao Fantatro tahaka ny fahafantaran'ny rainao azy fa tsy tahaka ny efa nahalalanao hatramin'izay ry diary Fa inona mihitsy ho ny tena marina Ka tsy haiko intsony ry diary izay tena marina. Ekeko aloha fa somary tafahoatra kely ihany ny vavako tamin'iny nefa tsy haiko ny fitiavako anao no anton'izany ry diary fa aleo dia hotsorina aminao ny marina. Tsy azoko intsony ka. Fa ahoana mihitsy ho Fantatro tsara izany taorianan'ireny feonantsika herinandro vitsivitsy ireny Fitiavana ve? Fa nahoana ianao no misento Eny nalahelo mafy tokoa tamin'ny nampisarahany rainao atsika Ka atao ahoana ary? Efa izay ny lahatra ry faniry Tsy maintsy samy manaiky na zana ianao. Lahatra ve zany ho ianao? Lahatra? Moa ve tsy niterina ilahatra fotsiny? Eny fa na dia tsy mifanandrify amin'ny anjara voarafitry ny vintana azy. Tsy manana tsinony amin'izany anefa dia hiantsony ny rainao tody. Ka ataoko ahoana ary? Diary Andikan'izany ara ve sika dia hitsipaka ny lalan'ny fiarahamonina izay efa nandrarantsika tsy hiaraka. Tsy anterisetra ve izany? Nahadalana amin'ny opefo koa azy. Nefa dia tsoriko eo aminao tsara fa mahazo miaraka tsika satria mifankatia. Fa tsy mpianadahy akory na sanatria hoe olom-pady. Tokony anaiky ianao ry faniry manekery fa izay ny lahatra ny fiarahamonina. Ianao ve nefa manaiky Tsy hitanao tokoa izay havaly
efa samy nanana ny fiainantsika angesika ka nahoana indray ary ankehitriny no eny efa samy manana ny fiainantsika tokoa tsika ary efa nanandrana ny aina tsy nisy anao saingy sarotra tamiko izany ry diary sarotra amiko izany izany no anton'izao rehetrarehetra izao. dia anao inona ary ianao? Ahoana araka ny hevitrao? tsy hitako ry faniry Ono ary diary fa maninona nefitsika raha miady mba handresy ny fitiavantsika. Sarotra izany ry faniry Vina ny mahasarotra an'izany efa manana ny fiainako efa manana ny olo tiako ihany koa sarotra amiko ny verin-dalana ry faniry diary zange mbola tia anao izy koa nefa tia ary ianao mbola tia avy ianao sa tsy tia atsongy? Mbola misy fomba tempo ahy ihany ve ao anatinao? Ary mihoatra ny tiavanao avy ny tiavanao azy? Okizay ry faniry okizay. Raha zany eo amin'ny toeranao ry diary dia izay lazain'ny feon'ny feritreretanao no enoiko fa tsy izay lazain'ny fiarahamonina any akory. Fa maninona ianao tsy miteny faniry eny latsaka tokoa ny ranomasonao. fantatro tsara angiry faniry fa tsy nanapidiny ahy tamin'ireny fotoan'ireny ka voatery tsy maintsy nandray ireny fanapaha-kevitra ireny. Fantatro ny toerana nisy anao tamin'ireny ary nalahelo anao mafy tokoa dia omenao tsiny ve ahy diary mbola tia mo ianao? Faniry tsy lefy tato anatiko ny fitiavana anao. Avy ary etso fihiniko izany malalako izany. Naharitra ora maromaro mihitsy izay nijanonantsika teto izay. Ka za mbola tsy te aleto akaikinaoko. Ndraso aloha ka zava-pisotro vetivety anampiana an'ireto antsika reto andro lehibe amiko mantsy androany. Mandeha anary lasary faniry tsy tanako tsony ny foko manoloana azy eny fa na dia tsy tokony iseho intsony ary izao zavatra rehetra izao. Nahery tato anatiko loatra ny zavatra rehetra efa nirahanay hatr'izay. Faniry tianao loatra nefa efa fantatra fa fitiavana voafetra ihany izany. Fitiavana voafetra, fitiavana voarara. Za nefa efa nananky-po tamin'ny Rivolala. Raha vao manonona ny anarany aho dia ny fitiavana sy ny tahotra no mifangaro ao anatin'izany. Izy nefa izao any manao fiveriny ainy no ny fitiavana ary za mitaindavan'ireo faty afenina tsokosoko sy ny sisa. Ka tsy eritreritra an'izany aho aloha amin'izao. Aleo no avy no hanambarany toy. Izany koa ve dia mbola tsy miverina ihany ilay olona lasa nilaza hoe aka zava-pisotro. Mba ela koa izany ka. Ary inona ary dia zavatra ohatra mibontsy natao anatin'ny paosina akanjo ny faniry ity. Eo jereko. Andriamanitra ary to antsy.
Izay ihany aky dia tonga. Io dia atao fa maninona ianao? Dia ary fa ino tsy mampiteniteny anao ty? Faniry inona ty? Manontany ianao ange ahy. Inona ao aty? Antsy iny fa inona indray ary? Ataonao inona moa antsy ry Faniry? Ohatran'ny hafahafa ange ianao izany. Antsy? Fa ianao ary ve tsy mila antsika? Tsy hitako izay mahagaga anao amin'izany. Faniry. Ka antsy nampiasaiko ankeo maraina ange ty e. Dia diniko tao anatin'io paosy io, izany nahatavela azy tao. Fa ahoana moa no tokony ho any paosy ny toerana natoloana azy? Maivana loatra ange izany fanazavanao izany. Ka angaha moa hita tsony rehefa entin'ny fahamakiana sy ny fahamaizana e. Faniry sao dia mba manafy ny zavatra amiko azy ianao? Fa zavatra inona nefa e? Asa, tsy haiko. Dia mbola tsy mahatoky avoana ve ianao e? Rento aty aloha ty antsy ty ampirima fa hitan'ny olona ka mahendratr'endratra eo e. Mba ataovy eo aminao kosa ange ny toerako e. Dia atoky avy ianao raha misy antsy aty aposiko? Ka izay efa nazavaiko anao izay no izy. Antsy matoky an'izany ary Faniry Fantatro fa misy anton-javatra lehibe mibahana ny sainao ia angambe. Fa ahoana moa izany no tokony hahatonga anao hiteny izany? Niendrika ho ihany. Tsy haiko tsony izay marina. Mbola ho fantatra ho ihany izany ray andro any. Mbola voafetra ny zavatra fantatra ao aloha hatreto. Faniry, fa izy ianao? Tsy tena nandalondalo tsony diary. Impiry any miantso fa tsy mahazo azy mihitsy. Fa misy sinina ary. Sa ve mbola toy an'le nayaliry any? Tsy io izany kosa angamba ka mahafantatra tsara ny diary a. Fa maninona ary nefa izy tsy mandalo tsony? Na aty amin'ny toeram-piasako na any an-trano. Sa ve dia mbola noho nitahotra ihany? Ngamba kosa mba noho ny fianarany ka. Diary. Ay ve izy iny ka zanaka ty maître Ravely John ty e? Raha tsy ngarain'ny antsondray andro ry zany tsy fantatro mihitsy. Ngaravelo. Tena lehilahy mahiratra amin'ny asany. Vitany ihany tokoa ny mikarakaran'ireo arenana velan'ny tompoko vavy rasendra amin'ny vady ireo. Dia fisoratra amiko izany afaka fotoana fohy. Efa tonga tsika ry Faniry Ie, efitsy aloha tokoa ny tranonareo. Eto izany ianao no miverina. Andray kosa e. Ka efa tonga eto kosa ve za? Ny trano efa io. Ny olana misy efa fantatrao ihany raha sendra hita ny dady eo Ngara velo ve? Sady efa ao mihitsy izy izay. Eny ary Izay fa veloma. Diary mahafinaritra ianao. Mahafinaritra ny fiarahantsika. Izany. Saingy azo lazaina fa mbola tsy feno aloha hatreto e. Eny izay aloha ny anio. Aza manafony ianao fa mbola ho avy izay andro izay. Marina tokoa izany ianao izany. Izay fa veloma ka. Veloma ary ianao e. Dia miaraka amin'ity tovolahy ity izany ny tena antony mahalipody amin'ny mademoiselle Diary hatrizay mazava. Ary ohatran'ny efa hitako ilay endrika saingy tsy mbola mitamberina ato an-traiko. Iny izao izy fa lasa.
Fa inona koa ty ataon'ny avomintsikilo eto amin'ny tambo eto? Ay ve matro mizely Fa manao inona eo ela? Zany hoe reko ianao le namova vaty teo dia izay no nikarako nijery teto hoe izy ary zany. Dia aty no mijery an'izay olona miditra eo? Tsy efa tafiditra ihany ve amin'izany ny jiolahy? Afangahy matro mizely jiolahy. Idio ireo vavahady io nefa aza mikondrakondrana eo ianao. Eny ndre mady mizely. Mandrosoa, diary, manahoana ianao? Sao hitanao zao? Ka inona ny vaovao e? Inona moa e? Sao ihany? Fa taiza foana aloha ianao no tsy hita mihitsy. Nantsoina zany rangara azo mihitsy. Ka tsy zany rery Rivolala fa mbola nisy zavatra nanahirana. Na dia izany aza ve? Mbola voatery tsy maintsy niaraka tamin'ny dadana kany amin'ny toeram-piasana angia e. Fa nisy inona tany? Nisy vazaha italiana izay tonga tao amin'ny fiasany. Izy nefa somary sahirana ihany eo firesahana aminy. Dia izany nentiny tany hanazava izay resaka amin'ny fanaovany teo. Raha momba an'ity telefoniny ity indray dia sy mba tanteraka amin'ny bateriany io. Izany efa tsy manana fotoana hijerena solony akory. Eno ary nanahoana ny taty aminao? Nahagigina rery teto e. Ndry ahoana indray izao momba an'ilay faty hafahafa tao aminao? Efa nilamina ihany ve? Tsy nisy ninona intsony? Hatramin'izao indray aloha e. Ay, mba milamindamin ratsy io rea. Zaza vao tsy natratranao maraina tany dia efa nanahy ery hoe nisy inona indray izao tao? Amin'ny alina izany angery diary za efa tena tsy mahatory mihitsy e. Zany? Mety tsisy tsony angamba Rivolala. Eny e, zany tokoa no irariana. Engany e. Zao aky ono ianao tokoa toa tsy mba nirezarezaka tamin'ity ny fiainanao taloha tany. Fa ahoana? Ka mba lasa ihany mantsy ny saiko. Fa tsy efa fantatrao avokoa ve ny momba azy mivady ray aman-dreniko e? Efa nitantaranao an'izany kosa ange ahy e. Zany? Efa fantatra tokoa fa ny tantaram-piainanao manokana no tiako tenenina re. Ninona? Lafo ny fitiavana. Lafo ny fitiavana? Eno Tsy manakolazaina betsaka aminao an'izany ary Rivolala. Raha ny tena marina dia tsy misy tantarako lasa hoe miafina aminao. Ny aminao aza ny mbola betsaka ny tsy azoko. Isy avilinao ange izany resaka izany. Ka tsy marina kosa ary ve izany resako izany e? Mbola ho avy ireny fotoana izany. Dia mandra-po oviany izany? Mandra-pahafantaranao ny marina rehetra. Fa inona tokoa moa izany ny marina tsy fantatro e? Faniry maneno telefonina. Mba raisy kely aloha ry diary izany telefonina maneno izany a. Eny ary. Allô? Allô? Isaka izao azafady e? Tena miala tsiny fa tsy misy an'izany ato. Mety diso numéro angamba ianao. Tsy misy tsiny ka. Eny ary tompoko. Fiza le teo? Mety olona diso numéro angamba ry Faniry a. Ay ve? Izay sady ve dia masaka ny sakafo tao? Vita ka. Io dia ataovy ary. Eny ary. Diary. Sambatra fa niaraka ihany tokoa mantsy sika. Izay ihany koa ry Faniry a.
Tsoriko aminao angery diary fa tena tsisy nanjary mihitsy ny fiainako hatramin'ireny ny sarantsika ireny. Izany ve? Marina e. Eto ty aloha raha napango io. Tena mba mafy tamiko ihany koa ange saraka taminao ry Faniry. Saingy tsy afananoatra. Izany ve? Tsy afananoatra fa voatery. No izahana ny vonoina tato am-poko fotsiny arak'izay ny avy-pitiavana anao. Izay tena mbola niroborobo tokoa. Fa hono mba nahatsiaro ao ihany ve ianao tamin'ireny fotoana ny sarantsika ireny? Fa ahoana moa tsy nahatsiaro anao? Verinao fa mora angano mamafa sy mikosoka an'ireny tantaram-pitiavantsika ireny? Tiako ange ianao ty ry diary. Izaho koa tianao ry Faniry. Ary hono indray dia mba ahoana marina izao ny eo aminao sy ilay olo tianao? Ka ny eo amin'izay indrindra ange izao ry Faniry ny malasa ny saiko e. Nefa ry diary amin'ny lafiny indray dia toa tsy nety tokoa no nataoko. Fa maninona? Ka nandrombaka ny efeny tanan'ny hafa ka. Aza miteny an'izany ianao ka? Marina e. Ataoko eo amiko mantsy ny toerany. Ka sikasenao ange nefa niaraka taloha e. Dia ahoana nefa? Andraso aloha fa tsy maintsy mahita vahaolana foana isika. Rehefa manampy ahy fotsiny ianao amin'izay tokony atao. Tsy maintsy hanampy anao tokoa. Nahoana moa ianao no avelako irery amin'izany e? Faniry mba eo anilako hatrany ianao. Eny e. Nefa izao ianao ihany ny tompon'ny fanapahan-kevitra farany. Ka mieritrereta lalina aloha ianao. Ary samy mandimby sika. Mitady vahaolana e. Nefa moa rehefa tsy izay tena marina aminy dia voatery ihany andray fanapahan-kevitra entitra dia entitra amaranana ny tantaranareo. Fa inona ny dikan'izany teninao izany ry Faniry? Noho ny fitiavako anao izany raha havako. Ka aiza raha ny tianao hatongavana amin'izany? Ny ainantsika sambatra mandrakizay ry diary tsaro fa mikasa hatran'ny hanasoanao Raha mba fantatra tokoa mantsy ry Faniry ny tebotebotsako amin'izao fotoana izao. Tsy hitako intsony ity izay hanankinana amin'ny marina. Fa tia misy zavatra iray ambarako anao. Lazao? Misarotra ny raharaha amin'izao fotoana izao. Ka mila mafy sika. Indrindra moa fa ianao. Izaho? Fa nahoana noho izaho? Satria ianao ny foto-dresaka amin'izao zavatra izao ka. Faniry mifono mistery amiko anefa ny teninao izany e? Eny efa mety azokazona ho an-tsaina ihany angamba. Faniry saina avokoa izay teny rehetra mivoaka ny vavan'ny Faniry. Faniry ohatran'ny mahafantatra ny marina izy. Ny marina? Ahoana moa nefa no ahalalana izany? Tsy misy afa-tsy izay sy rivolala ihany no mahafantatra ny marina amin'ny resaka diam-bangy sy reny faty miafiny reny. Faniry nefa mampitandrina ahy. Inona raha no antony? Inona no nahatonga ny Faniry rampitandrina ahy? Raha tsy fantany tantara rehetra dia ahoana? Dia iza koa ary izany Faniry no mahafantatra an'izany? Inona no mety hifandraisan'ny Faniry amin'izao raharaha izao? Mahalasa saina. Naivo? Izay vatompivelona. Rehefa tsy misy atao intsony lahy dia avy amin'izay aty mipetrapetraka miaraka amiko. Mangingina be aho.
Ay, efa tsy misy atao mihitsy koa zao ka. Fa hoana? Io mipetraka dia mba miaraka miresadresaka etsika sela. Eny naivindray aloha dia eo foana amin'izany e. Raha mbola ianao indray ry mademoiselle dia aza misalasala mihitsy manatona anay voa. Zany. Na reny bandy reny aza nge mbola tsy nisy navita anay vo mihitsy e. Inona ohatra? Angamosika dia mandeha lavitra e. Raisiko amin'izao fotoana iresahantsika senao zao fotsiny ka. Lasa izy zao mba hoe hiara-nala fahanginana anao. Motsinay vorery ihany mavita an'izany. Tena mahatsika kely atika. Ka zay ange nilazako anao hoe aleo aza mba hisoratra ao amin'ny troisième liste. Dia inona koa manaraka? Fa raha ohatra koa nge ka olana ratsaranga ny vato misakana aminao mademoiselle ka tsy tiavanao dia ho hitanao fa anakarena vetivetika. Ary tsy hoe la dia hitovy amin'ny karavelo iny. Fa izy lany hitarena vetivety io ka? Zany kely mademoiselle ka miara-miasa amin'ny vazaha e. Vazaha? Lazaiko anao tsara. Fa io vazaha io dia mila raha. Eno raha. Ohatra? Raha ahoana? 30 litatra eo zay no naondrako tany amin'io vazaha io. Marina hoe? Ka miandry 5 litatra sisa dia efa mitambatra saosy be. Ka zay no ilazako anao hoe aleo aza mba miditra amin'le lisitra 3 be? Andretsaka io. Tena daladala zany raha olona. Maninona kosako no aleo andeha atory fa ohatra ny tantarany alahatsanga tsy amanorana eto fotsiny ka. Fa andeha atory ahoana koa ianao e? Dia ahoana zany le fitiavako tiako le kalezy fa mbola hodinginany amin'izany indray ariko. Hita mora. Inona kosa mampingongona an'lahy eo? Zay zany e. Zay fa enonoy dada raha tonga eo dia voa efa tsy nitondra lakile izy Eno fa ohatra ny tsy fomba ngaravelo iny ange mademoiselle diary ny tarafidiana tahaka izao e. Za koa aza manao hoe sao dia mba nisy zavatra nahazo azy aza ny ivelany ihany. Asa angamba ho tonga eo ihany izy ka. Asa moko. Zay fa andeha atory koa zany e. Tafandrimandry ary ianao e. Zany oro zany efa mety vitandro zalahy angamba ny opération raha zao ny fandiniana azy. Zoke! Fa inona ny ataonao eo e? Fa hoana e? Fa inona ny ataony zoke eo amin'ny ty andro efa alina be ty e? Miandro olona eto aka. Fa olona mipetraka aiza koa ty andrasanao? Ka toka angamba fa tsy dia misy idirany sy lalina loatra ny amin'izany sa ka tsy aleo ve ianao mba somary mikisaka kely manodidina an'ity trano ity fa manahirana be mantsy. Sady hainao ihany koa ange le resaka sécurité. Ay ve tsy maninona raha izany foana ka. Dia azafady indrindra re. Eny e. Feon'olona loatra ny efa reko zany le teo ny tarehany dia tsy tsikaritro loatra. Maizina koa moko nefa dia taizary. Fa inona koa ary ny tena tiany zoky iny atao e? Ohatra mampiahiahy ahy. Mademoiselle. Manelingelina koa tony. Misy inona? Mialatsiny aloha raha manelingelina tamin'ny torimaso. Fa misy inona
Efa maraina ny andro e. Tsy za matry Fa misy narinay vo ka zao hoe efa ela ihany no maneno ty finday anao ty. Ohatra? Nataoko ihany tsy hamoanao nefa tsy mety mangina koa le izy. Za mieritreritra hoe mety zava-dehibe mihitsy angamba no hitadiavana anao ko no Eto ty ary. ty de iloza teo aloha ianao madomosella. Misaotra arinay vo. Iza hono izy zany? Ary andraso aloha enony eto ambaravarana eto ny resaka tao madomosella ao. Allô? Allô? Manahoana ianao? Ah? Manina tsara? Fatinina indray zany ry volala. Ay, andraso ara fa ho avy ahy. Ie, zao dia zao ihany. Ahoana indray izao? Io e. Andrekako. Dia mbola le marika diambangy ihany ve? Mazava loatra. Hitanao ireo marika lavaka roa eo amin'ny tendany. Tena leo be ary volala. Sako? Leo mihitsy aka. Izay le efa nilazako hoe maninona nefa raha mampandriamanam-pahefana e. Ianao nefa tsy mety fa dia midohika ihany. Tsy haiko hoe farifaty firy izany nitanao mitsitreto izay ianao vao anaiky. Moramora aloha ianao a. Ianao aza moa leo maika fa zavy. Dia ahoana fotsiny ary. Matahotra ka. Ka ny hany mahalasa ny saiko izao dia hoe dia ninona? Niavaka tamin'ireo faty rehetra izy ty. Ka jerevinao a. Fa raha fatim-behivavy hatramin'izay no hitantsika zany. Ankehitriny dia fatin-dehilahy no hitato. Inona? Fatin-dehilahy a. Fatin-dehilahy ahoana indray koa e. Io e. Io sokafo ny lamba manarona azy. Matahotra rivo. Efa maty ange io e. Tsy ahina hetsika tsony. Matsiravina marina e. Matsiravina. Ka ho sokafako. Andraso ary. Andraso hoe hijereko azy. Andriamanitra? Inona e? Toitato! Ozy, kay, safotra kory ety e. Diary a! Diary! Fa naninona re ianao e? Diary a! Ka efa mba nanahoana izay ianao madomosella? Nefa. Fa inona daholo ny dikany zava-miseho rehetra ireny? Eny e, ataontsika olombelona ahoana moa e. Efa izay ny lalana voafidin'Andriamanitra ho azy ray madomosella. Maty dada. Maty. Maty tsy nilana ninona akory. Mampalahelo a? Maty tamin'ny fomba feno abibiana. Sarotra amiko ny anikan'izany. Sarotra amiko orinay vo. Mahaiza mionona ary diary a. Mahaiza mionona fa izay ny lahatra namen'Andriamanitra azy e. Efa vita somatsara raha teo moa ny fandevenana. Dada.
Mary aza mitomany fatratra ohatran'io moa ianao fa mbola tsy salama ange ianao e. Sao dia ampitombo ny aretiny eo indray izany. Eny, izaka ny na tokoa na dia mafy azy izany. Ankehitriny tokoa mantsy dia sarery sisa. Sarery ny miatrika ny fiainako. Tsy tantiko izany ka. Mademoiselle. Ahoany? Vono lafahafa indrainao hoe. Marina tokoa izany. Aiza ho aiza ny fipetraka ny fanadihadiana noho izany. Naivo a. Oui. Na inona tao. Fantatra fa tsy ampiverina ny dadantsony izany. Marina tokoa tlo izany saingy. Tsy eritreritra zavatra betsaka aloha amin'izao fotoana izao. Avelao aloha angina sy isaona. Ty losotro ty rano ty ary. Sady mangorangorana mitsy izany. Dia efa fotoana finanana an'ireto fanafody reto koa izao a. Sao dia adino eo indray. Eny e. Mandria-piadanana ary tatamana. Izao za ihany e. Fa ahoana ny anao izay? Zany fa mba hitady any diary a. Diary? Eny e. Miala tsiny fa tena mbola kiatro izao mademoiselle diary ramose. Fa tsy ao ahoana ary sia. Za rery mantsy izao no ato e. Fa ahoana ary zany e. Nefa ve dia voateo izy niantso aho ka dia hoe raha ela indray aloha dia tsy avelako hiditratro za mihitsy e. Eto vao tena tadidiko ty razoko ty. Ty zany le tazako nanatitra mademoiselle diary indray andro ry. Ohatrany tsy mino teny le mpanampiny zareo ty fa mety aho ihany diary. Dia inona nefa tsy hamelan'le ty ahiditra aho e. Ohatran'ny hafahafa aloha izy ty e. Efa ela ihany koa na tsikaritra an'izany. Izay fa veloma rozoka e. Mino fa ao ihany rangahy diary fa mandangy amiko mihitsy nareo a. Ty fa tsy malala teny gasy ary ve le rangahy ty sa ahoana e. Mbola veriko aminao ihany fa vao mbola tsy ampy fahefatradiny akory izay niantso amba akaty. Ka tsy mademoiselle diary zany ny ao e. Ianao zany da ohatra sarotra tenenina mihitsy a. Aroka kosa aloha tsika mba tsy hifanositosika kely azafady a. Ohatra mila vaniny mantsy nareo zany rangahy ty. Ianao mihitsy nohatra manao aterisetra etiko le aza. Tandreo fa etsoka bobe eo ianao a. Felako moa no mba izy eto e. Zaho ty sekiriteto a. Sa inona koa ny tena tadiaviny lahy. Fa inona izany tabatabato izany? Efa oviana sao izany na hen'olona teo? Diary. Ve fa nisy no ato e. Manaony ianao? Fa maninona kosa izy ry naivony navelany andry ela teto a. Maninona izy ny tsy ampidirina? Ka ohatra sarotra be nge mademoiselle le mampiditra olona tsy fantatra eto an-tanàna e. Sady le rangahy ty to ohatrany tsy matoko loha za mihitsy ko le aza. Ve tsy olon-dratsy izy akory ry naivo a. Anao mandrosoa rery faniry a. Indray koa ny tena loza marina. Afa bara kely ary le naivo. Nanahoana aloha zany ianao tsy salama izany e? Izao hitanao izao. Andray. Tena hita ho mbola reraka tokoa ianao izany ka. Very ary faniry a. Tena very a. Saza dia manaro toky aloha ianao e.
Tsy irery akory ianao fa mbola eto ah. Fa iza ny namono an dada e? Ha? Iza ny namono an dada? Malahelo anao ary diary ah. Ianao koa amin'izay dia tsy hita mihitsy nandritra ny andro maromaro. Iny fa na dia nanatrika ny fandevenana aza tsy nataonao. Ny amin'izay aloha dia tena ialako tsy ny be dia be aminao tokoa ry diary. Fa misy inona? Zava-dehibe ihany koa mantsy ny tsy nahateo ah. Dia ambony noho ny fahafatesany iray koa ve? Sa dia fa lolo-potsilevina koa ny ianao? Andraso aloha e. Noho ianao dia noho ianao ihany tokoa ny antony ry diary ah. Tsoriko eo aminao izany. Faniry ah. Ahoana e? Ary sao kosa aza dia mba ny finoanao azy dada? Ah? Maninona tsara? Izany e. Sao dia mba ny finoanao ah dada? Andray kosa ry diary ah. Izany malala. Fa amin'ny fomba ahoana kosa moa no aminoko ny rainao e. So mba tafahoatra loatra laza ny teninao izany ka. Ka tsy misy afa-tsenao ihany ange ny efa nandrahoana azy. Sady nareo fa tsy mifanara-tsaina. Ka ny fomba ahoana kosa moa aminao tsy eritreretako an'izany. Eny e, ekeko fa nandrahoana azy tokoa. Nefa very diary dia zo fahitanao azy zao ve dia bikabika ny mpamon'olona. Tsy misy tandroka ange ny ratsy ry faniry e. Ka na dia ny fitiavako anao kosa aza ve dia ho vitako izany hoe hamono ny rainao izany e. Mamela ianao aloha raha mieritreritra an'izany ary faniry ah. Diary ah, ambarako aminao mazava tsara raha avako fa tsy namono ny rainao izany ah. Sady tsy mpamono olona ihany koa ah. Ka tsy hita be ny ihany, tsy fantatro tsony izay tokony inona sy tsy inona. Samby fanintsika ry diary ah. Sainginy ah, efa misy mangirana kely ihany ny amin'ny fahafantarana ny marina. Inona daholo izany zavatra ambaranao azy izany? Marina momba n'inona? Betsaka ny zavatra tsy fantatrao e. Ny zavatra fantatrao nefa fantatro avokoa. Ah? Zavatra inona? Malahelo fa nanafy ny zavatra tamiko ianao ry diary ah. Nefa raha mba nambaranao alohaloha izany dia tsy nefara tamin'izao fahafatesany rainao izao mihitsy. Fa inona nefa e? Finona moa ry diary ny tena nahafatin'ny rainao? Ah? Vao maty izy dia nalefanao tany an-tany razanareo fa tsy afaka niandry faty akory ny fokon'olona manodidina ny tanànanareo teto. Raha dia indray alina aza. Moa fahafatesana ara-dalàna ve ny nahafaty azy? Fantatrao tsara ny valin'izany satria ny soratra teo amin'ny tendan'ny razana sy ny vatana mangatsiaka efa tsy misy raha intsony ny diambangy. Faniry ah? Fa ahoana moa no nahalalànao an'izany? Ny fikarohana an'izany rehetrarehetra izany tsy nahateto ah. Fantatro fa hidy mafy ny vavanao. Ka mbola niandro fotoana ange ah e. Ny andraso ihany nefa nahitan-doza ry diary ah. Dia ahoana raha nahalalànao amin'ny marina? Nakatoko tamin'ny renseignement efa azoko ah. Ka dia nidina nakany an-tany razanareo. Nanokatra ny fasana ny leveny angara velo ka nanamarina ny razana. Indray ry faniry. Dia mety azonao an-tsaina ve ny momba n'ilay olomeloka aloha e? Hatreo ihany aloha no azoko ambaranao e. Mbola mistera ny sisa ary amantatra ny marina tsika. Fa mbo iza ho le bandy tonga teo iny e. Iny ve mbo tena fofombatinao? Fa bandy iza nefa izany? Ka le tonga teo omaly iny ka. Ay ve faniry. Taloha mbola tsy niasanao tato izay nefa niaraka. Saingy noho ny antony tsy azo anoharana dia voatery tsy maintsy nahato izany. Fa ahoana kosa? Ankehitriny vao manomboka mamerina an'izany tsikelikely indray izao izay. Ay ve ka raha izany ange dia tena dininareo mihitsy izany le naivo sy ny tantarany e. Izay indray. Za tokoa moa izany dia tena hodinareo tsy hitan-trono mihitsy ah. Ka tsy aleonay ve mba vehivavy hafa ny tiaviny? Za efa manatompo. Hafa ve? Ka sika selangy eto efa mifampitondra tony ny mpianaday. Tsy tia vehivavy hafa izany ary maty mizelona. Efa leo azany koa.
Kaleoko mba aminao miady varotra kely. Fa ahoana? Noho ny olana nisy teo amin'ny fitadiavana ary maty mizelona dia voatery mifanapotika izay ah. Zany? Ary matetika aza misy maty mihitsy. Za mihitsy matetika mamono azy. Dia fero zany ny tanàny lahy tsy hikasika vehivaviko. Ary ajanona koa izany redirediny lahy izany fa tsy mahaliana anao. Fa iny fanirinao iny tokoa ohatra ny hafahafa izany. Fa hafahafa ahoana? Mbo mariny. Ngamba tsy omenao tsiny ara aza amin'izay zavatra efa niatra tamintsika izay. Zany? Ohatra mampatahotra izany matsy ny fitiavan'izy iny anao hoe. Tsy hoe mampitahotra anao ary teny an'izany fa marina ny any lazaiko. Zay fa lasa aloha e. Volala izany vao tonga zany efa ty tsy hitako mihitsy izay ataoko rery ato an-tranony ato. Za mbola inona koa raha mahataraiky azy any am-piasanany any? Lasa aloha mba hamakivaky boky mandra-piandry azy ka. Taoto avokoa ny fitoerana boky fandraso aloha ahikaroka. Tsy misy ninina akory kay ato. Andraso hoe inona koa ty? Valopy. Efa maloto koa izany ka. Inona no ato anatiny? Ohatra tosary. Sarim-behivavy. Ary misy soratra ny ato ambadika ato izany. Diambangy. Diambangy. Fa ahoana izao e? Andraso reto sasany reto. Tena misy avokoa. Ary raha izao fahitako an'ity sary ity izao dia reto daholo izany ireny olona maty ireny. Lamto, tsy izao ny sarin'ny dada. Fa ahoana ary izany? Diandry, fa iza ny nanome lalana anao hikarokaroka ato? Rivolala, iza kay meloka? Tsy ho tafavoaka velety tsony ianao. Fa ahoana ny ianao? Aizy diary. Fa inona koa ary ty mahataitaitra leraka ty e? Aiza ho ahy diary. Mbo moramora kosa aloha ianao Za vao teo mihitsy avy nandamindamy maniotra an'io dia akorotanao oatra zao sady. Fa tsy relona vely ty hoe lasa iza ho ahy diary Ka tsy ato izy e. Lasa avoaka izy. Efa ela nga izy ny lasa mivoaka teo? Vo aingana ihany ka. Mana raha moramora se. Fa hoana e? Sa ty basy ty ny tadiaviny se irefitra eo amin'ny firifany se? Eny ary e. Arao fotsiny arao fotsiny se lazay. Remso misy mifamadika amin'ny planina napetraka fa tsy ho afa-maina amin'izao eto la. Ka tsy misy azoko angety. Ary mandeha naingana fa lany ny fotoana e.
Eny ary e. Mitsangana anao teo aingana. Ka mifatotra angeny tanàna matotra. Mitsangana fatirenao ve zany? Ka mifatotra ako. Ka jereo zany mandony zany hoa. Nitongotra matanako anefa fatoranao ka aiza raha ny andanako e. Io ka tandremo mifihetsika hafahafa so ahitan-doza. Avy eto ambadika ny varavarana no miandry zany rehetra zany. Ka va ao aingakaingana ary e. Zay. Nitongotra koa va ao. Ao e. Arindano. Eny ary. Diary. Naivo. Fa inona no... Tira ty ihany keo laratsy teo faty. Rivolala. Fa inona koa no le an'lahy ty e, ha? Fa tsy efa vita akory ny zavatra nifanarantsika sy lahy. Hoe vita aloha vita fa iza fanaraka taminao tamin'izao. Inona ty e, ha? Efa fanarahana fa tsy ikitika na dia singam-bola ray amin'ny madomozely diary azy ianao ka nahoana no... Fa iza ty ny patron zasa ela? Tadidinao tsara kosa angamba ny famonoana amin'ny madomozely bako ihany no fanarahantsika tamin'ireny diambangy ireny a. Diambangy? Madomozely. Bako? Fa ahoana zany Irinaivo a? Fa ahoana zany? Ka madomozely bako dia tia akory fa olo-tian'Andriamatoa Rivolala fahiny e. Ary nandova be tamin'ny ray aman-dreniny ka dia nivonoan'ny Rivolala noho izany. Ihany mba aferany rahako tamin'ny dala. Fa ahoana re zany e? Dia anao inona nefa lahy? Eto ampelantanako ange zao ny hain'ny lisany. Tara loatra ianao Andriamatoa Rivolala. Inona e, ha? Tara loatra tokoa satria tonga ny fotoana ankehitriny Andriamatoa Rivolala. Ary aoko sika samy ho tony fa basy ihany koa ty atanako ty. Fa iza koa e lahy? Faniry afonjeo a. Efa fantatra avokoa ny marina rehetrarehetra ankehitriny e. Fa inona koa mba fantatra lahy ty? Bako. Momba fantatra hoe izy ny tovavy narianao faty iny. Tsy haiko aloha. Anabaviko iny Andriamatoa Rivolala. Matinao tao anatin'izany asa ratsy rehetrarehetra zany. Zaza tokana tokoa izy fa mianadaza ay. Saingy tamin'ny fotoana nizona anatany amponja no nanararotanao namonona izy telo mianaka. Dia ny ray aman-dreniko sy ny anabaviko zany. Nanan-karena tokoa izy mivady. Ka dia ny fitsiriritana an'izany no nibahana ny sainao. Niverina maty izy ireo. Ka dia nanadiady aho. Ohatran'ny zavatra nampiaya tamin'ny fanjavona ny fatin'ny bako. Izy mantsy tsy nitsahatra namanga fony aty eny amponja. Ka nanambara ny mombanao. Ary tsy nisalasala raha ny eritreritra fa ianao ihany ny olomeloka amin'izany. Vao maika anefa nanamora ny fikarohana nataoko ny fahafantarako fa ny sakaiza aminao ihany koa diary. Inona nefa lahy? Diary, izay tsy mahafantatra ninninna fa dia mino lainga be ataonao aminy fa zavatra hafa no ambadiky ny famonoana isan-karazany. Satria mora tampoka ny nanaraka akaiky ny fihetsikareo rehetra. Dia inona koa e? Sahianao mandainga raha tsy olona niahiahanao avokoa ireny novonoanao rehetrarehetra ireny. Zay ny dikan'le diambangy. Amin'izay lavitry ny ahihany rehetrarehetra eny fa na dia ny polisy aza. Dia nampiasainy izao karazana fanafody rehetra izao mba hamaina ny rà. Toy izany koa ireo lavaka roa eo amin'ny tenda izay ny volena fotsiny izao. Andriamanitra, dia Rivolala zany namono an-tata? Marina tokoa zany. Rehefa vita ngara velo tsara ny asany, dia tsy inona fa fanoratana an'ireo lovana velany dada sy ny eno amin'ny anaran'ny Andriamatoa Rivolala zany. Dia tsy nisalasala tsony izy nanapitra ny ainy rainao ry diary. Tena tsy faniny ianao Rivolala. Tsy faniny ianao e. Tsy nanaiky ny isasakamo mantsy Andriamatoa Rivolala noho ny fitiavan-tenany. Dia iza ary zany le olona tao anaty fiara le nanavitra le indray alina iny? Za ihany indry diary a. Naivo? Teo be efa ankasain'ny Rivolala ho taperina ny datin'andronao raha talakely foana.
Satria raha ny sosososo kely teo aloha teo ianao dia natratra ny famonoan'olona nataoko. Ny fanandrifokatroka tamin'iny ora iny mantsy izany fandehan-javatra rehetra izany. Tena baradaka tsy. Olona nasainy vonoako satria nahafantatra ny tsiam-paratelo izany. Ny bataiko nitsofoka tao anaty fiara ianao ary le fatrokosa navelako teo. Tena tadidiko tokoa iny. Fa dia ahoana loatra e. Sarotra eritreretina tokoa e. Ankehitriny tapitra hatreo ny asa ratsinao. Fa iza nono milaza tamin'ny lafa tapitra izany e. Tsy malala livolala ve? Ary to Polisy? Polisy ve zany? Fa iza ny antso polisy? Tonga amin'ny fotoana rivolala. Babiny eloko vitatsika zako. Saloraka manazany rariny a. Ny marina tokoa mantsy marina ihany e. Aza mihitsy metsika fa ambony daholo ny tanana. Mbola tsy nitantarainao ahy hoe fa inona keny nampikatranao? Raha ny tena marina dia efa maty ilay tena reniko e. Reny keliko mamanobako io. Ay, vare. Tsy nifankahazo mihitsy izay mianaka hatramin'ny fahakeliko. Ka dia vitana hatramin'ny fanendrikendriana tamin'ny zavatra tsy nataoko akory aza. Lasainy fanangalatra vola tao an-trano ary tonga teo anatrehan'ny fitsarana mihitsy angeny raharaha. Dia ahoana ozy izy tatanareo tamin'izany? Nino azy lasainy ny vadiny izy e. Ibako rery ihany no niaino aho fa tsy nahavita an'izany velively aho. Mampalahelo be koa izany tantaranareo izany ko. Ary mba fantatrao moa hoe inona ny nankahalan'ny rainao afo ny fahavelony? Izany anginy tena mbola mahagaga e. Satria izy no nisolo vavy io reny keliko io tamin'ny raharaha fiampangana ahy. Ka nino aho jio laso tota kely izy. Dia tsy mba nahafantatra an'izany rehetrarehetra izany hatramin'izay? Efa fantatrao izany izy izao ankehitriny e. Matomosely diary alohan'ny tondrasana eo anatrehan'ny fitsarana dia mbo manakolazaina aminao aho. Naivo alefao ary. Tsaro fa na dia teo aza ny vitrako niaraka taminy dia tsy nikasanao ratsy anao velively amatomosely. Efa fantatro ange izany iry Naivo e. Koa eto mbo mangataka famelana avy aminao raha sitrakao e. Naivo tsy mitana lahelo amin'lahy. Eny efa niraisiko toy ny anadahako ange lao ahy. Misaotra matomosely lahy. Misaotra? Fa ohatra ny tadidiko e lahy. Le laza tamiko indray andro ry hoe mamondrana raha. Tsy misy ifandraisany amin'izao raha zao iny fa raha nosy matsy ny resaka tamin'iny. Ay ve? Izay fa veloma matomosely lahy. Ary andao amin'izay koa tsika andeha hody ry faniry a. Eny ary tapitra hatreo iny raha dia ambanga iny. Diambanga. Tantara no soratan'ny sederana amtenaina Rabearnala. Novelomin'ny Saoly niaraka tamin'ny Ulike, Christophe Rabearmanana, Slof José ary Nofy. Nandrindra ra teknika Mamy Ardivony.